Nanomboka omaly mofo ny taona 2024 ary ataran'ny ity fanadihadiana ity indrindra raha dia ndeha ho ampahafantarina antsika ireo daty samihafa daty izay tsy fiasana nefa handraisa-karama ho amin'ity taona 2024 ity. Amin'ny ankapobeny dia saika mitotona andro alakamisy avokoa ireo andro misy fety amin'ny taona 2024 ity. Omaly alarobia voalohan'ny volana janoary no nanamarena ny fetim-boan'ny taona 2024. Ny asabotsy 20 marsa no atsiarovana ny tolony 20 marsa 1797. Ny 20 aprily no voatondro ho andron'ny pasika izay arahan'ny alatsinain'ny pasika ny 1 aprily. Ny voalohan'ny volana May kosa ny fetin'ny asa, 20 May ny fetin'ny reny, 20 May no atsiarovana ny akaran'i Jesosy tany an-danitra sy ny toeran'ny fanamasiny tamin'ireo apôstôly, 40 andro taoriana ny andron'ny pasika. Ny 20 jona kosa no andron'ny Pentekosta izay arahan'ny alatsinain'ny Pentekosta ny 9 jona. Ny 12 jona no fetin'ny ray ary ny 14 jona no anamarena ny tsingerin-taona fahaleovan-tenan'i Madagasikara sy ny fisanganan'ny folonina malagasy. Ny 12 aogositra no ny akaran'ny Marie Virgine tany an-danitra. Ny voalohan'ny volana novambra no atsiarovana ny fetin'ny masina na ny Toussaint. Amin'ny 15 desambra no atsiarovana nahaterahan'i Jesosy Kristy. Ankoatr'ireo dia ireto manaraka ireto ireo andro tsy fiasana fa handraisana-karama dia ny 14 oktobra no atsiarovana ny tsingerin-taona ny Repoblika voalohany ary ny 1 desambra izay atsiarovana ny fahaterahan'ny Repoblika faha-efatra.